Medika toerana afana miala volomboka Antananarivo marina sa tsy marina medika apetraka amina toerana maizy azy ny capitale ny Madagasikara Antananarivo azy marina sa tsy marina tsy ny malagasy rehetra no afaka andeha ho any ampitan-dranomasina na ivelany marina sa tsy marina fa adido ary fanambo napetraka hoe ataoko mahita zavatra tsara noho ny any ivelany tsy makany ivelany ny vahoaka malagasy fa eto ihany dia mahita an'izao zavatra rehetra tsara ity toerana zay misy atsika ity tetikasa Laky Arivo ity ny zone voalohany ity toerana misy atsika ity 1 kilomètre 200 mandra-pahatonga ery amin'ny farany ery atao misy rue piétonne dia eto amin'ity zany misy mozaïque apetratsika eto amin'ity seho amboninareo eo mba ahafahanareo mandeha tongotra manao fanatanjahantena isy piste cyclable misy bicyclette fanafana bicyclette zany amin'izy ity dia isy sculpture maro ahafahana maka sary eto amin'ity lac ity no ho apetratsika ny jet d'eau goavana be 250 mètres ny jet d'eau ataotsika jet d'eau goavana be na jet d'eau bevata 250 mètres no hatao hoy ny filopirenena Andrajoela izay fa le miarahaba sy mitafatafa amintsika jiaby indray mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy tsindritsika eto fa tsy ratsy ny manana vinanasa na hanao fotodrafitrasa amin'ny tanan-dehibe ohatra ataontsika Antananarivo renivohitra capitale Madagasikara izay fa izao le izy voavavy aloha ny fototra olana izay misy amin'ny tanan-dehibe na toerana izay hisy ny fotodrafitrasa sy vinanasa ny filopirenena Andrajoela zay ohatra resaka amin'izay zao resaka jiro sy rano satria zareo manko hanao ataontsika resaka jet d'eau zay manko tsy maintsy milalàlan'ny rano sy jiro rehetrarehetra zay mba hampisarika ny mpitsidika amin'ity Lac Arivo eny an-toerana ity nefa etsy ankilany le olona mijaly rano sy jiro ary simba tena potika tokoa ny fidiram-bola ny olona rehetrarehetra tsy Antananarivo renivohitra ihany fa na manerana ny faritra manerana Madagasikara zany zay ka zany indrindra mampametra-panontaniana antsika rehetrarehetra hoe misy fomba fiteny zay manao ohatran'izao hoe antratsy sy lavo avy le roa zany hoe eo akaikina ao zany tsy vita tsy ninina na ohatra hoe ety tsy vita mandeha makary mandeha makatsy na makaty zany hoe samby andehananao rehetrarehetra nefa tsisy raha pare na tsisy raha vita hitantsika zany tsy zany any nefa no zavatra tena tongavana atsika eto fa ny amin'ny alalan'ny sary sy vidéo rehetrarehetra zay tenentsika teo ty dia tsy maintsy vita alohan'ny 26 juin ohatra zao resaka bus électrique iteneny hoe tsy maintsy tonga alohan'ny 26 juin nefa hitantsika amin'ny alalan'ny sary zao vao zao tsika nakasary ny voatamaly am'ireo mpanao gazety reo sy ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mpisehatra tambazotra serasera le 9 juin 2025 zao mbola tsisy raha pare mbola tsisy vita nefa araky ndradradradrainy filopirenena Andrajoela ihany koa dia hoe tsy maintsy hatao eny Lac Arivo ny fankalazana ny fetim-pirenena na 26 juin nefa fa tsy raha elana izy zany efa ataontsika 2 semaines tavela 2 herinandro angambana 4 herinandro tavela dia atao eny Lac Arivo nefa raha hitantsika tsisy raha pare fa izy manko rehefa hitantsika rehefa miteny mandray micro reo zavatra zay teneny na indra tsy miteny daty na tsy miteny ora na tsy miteny taona na tsy miteny volana izy io miteny tena ty miteny teny aria nefa mbola tsisy raha pare hitantsika zao resaka autoroute mbola tsisy raha pare ne zay tsindritsika etika aiza moa zao ny IM teneny hoe tsy maintsy ataon'izao tsy maintsy tsy tapopokana le IM eo ihany koa ny flyover zay tena halamlalan'ny sary sy vidéo zao tena ohatrany hoe zany ka hoe filopirenena Andrajoela tsindritsika manokana eto fa tsy ratsy averitsika indray ny manao fotodrafitrasa na manana vinanasa hampandroso ny capitale Antananarivo renivohitra zay fa hoe jereo aloha ny fototra olana ny iainany vahoaka malagasy ankehitriny io jiro sy rano ihany
ataontsika hoe io zany niainan'ny vahoaka andavanandro isanandro fa indrindra ihany koa resaka tsy fandriam-pahalemina izao tena miparitaka manerana ny nosy fa indrindra ny tanà ndehibe dia misy zany tsy fandriam-pahalemina zany ka ino ary no andraisantsika vahoaka malagasy amin'izao zava-misy iainan'ny firenena na raha politika ankehitriny zao zareo samy zareo no zao rehetantsika tena miady an-trano mety hisy aho satria rehefa tsy mamokatra rehefa hitantsika rehefa tsy mandeha zany izao fotrafotrasa zao fa indrindrindra ny fandehana raha-pirenena de mety hanana tetika zareo mety hoe fiaraha-mitantana ho an'ireto mpanohitra reto na mety sarisary mpanohitra reo so de hiditra anatin'ny gouvernemanta amin'ny manaraka ao sady tsy maintsy hanova gouvernemanta reo raha ohatra hoe tsy mamokatra tsisy raha mandeha na ilaky mety hovaina zareo ne ity fankalazana ny fetim-pirenena ity satria tsisy raha pare vosary vo zao de sary zareo chinois na zareo izy zao chinois mety chinois manko na raha mikirakirana manao an'io fa tsy ho vita zany ho 2 semaines na tavela mety hovary zareo tsy haiko ana mikajany bary avy mahatoy ny mahazatra iny ihany no anao no lanonana makasiky ny fankalazana ny fetim-pirenena zay fa eo manko tsika hitanazy fa le izy oa tenintsika zay jereo le fototra olana misy iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny io tsy voava antratra tsy lavo avy le roa zany hoe avy aty ery atao nefa tsisy raha pare zao manko hoe alohan'ny 26 juin tsy maintsy tonga izy ny bus électrique eo tsika hitanazy hoe tonga tokoa ve satria efa ela efa isanandro na isaky matetetika mandray micro de tsy maintsy mampanantena nefa tsisy raha pare tsisy raha hita zay ka ino ary nandrasantsika katenentsika tao zay aza mba midimiditra ao anatin'ny fiaraha-mitantana trony amin'ity filopirenena andrajoela ty fa zareo sy ny firongondreo miala amin'ny toerana eo aza mipitipitika na hoe mikasikasika amin'izany efa tsy mihita fa tsy mamely tsy mamokatra io tsy fa tsy tokony hoe hiaraha-mitantana zany fa zareo de gaz miala doly de miala hitantsika ihany koa amin'izao fotoana izao manko de hoe resaka fijaliana resaka jiro moa misy fitaovana avy any Inde any Toamasina amin'izao fotoana izao nefa hitantsika amin'ny alalan'ny sary hitantsika sary sy vidéo zao fa ohatrany hoe machine na fitaovana efa miasa efa ela be efa poubelle efa karakaina nefa iny ve haharitra raha ohatra ka hoe hatao zany fitaovana ampiasain'ny tsindriry zareo moako ny Antananarivo renivohitra sy ny manodidina faritra Nalamanga eo ihany koa ny Ambatondrazaka na Moramanga na ny Antsirabe ity machine na fitaovana makasiky ny herinaratra ity na de eo aza zany rehetra zany hitantsika ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mijaly amin'ny resaka insécurité na fa tsy fandriam-pahalemina zany ka eto dia jerentsika manko fa nokevitra nataon'izay resaka tsy lahara-pahamehana no mamahamaimaiky an'ity fitondram-pandrakana aty matoa ihany koa zany ny fomba fiasa zareo amin'ny train na hoe fomba fiasa zareo zany tsy maharaka anazy raha zay mety ao araka ny teneniny solovam-bahoaka sy tena andrena solonaiky zay hoe tsisy vola tokoa ity fitondram-pandrakana zay tariny filopirenena Andrajoela aty fa satria fa oeraoera fotsiny zany no ataony amin'ny vahoaka malagasy oeraoera tsy maintsy mandeha nefa vola tsisy asa tsy mandeha tsara hitantsika na autoroute rehetrarehetra ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny resaka jiro sy rano eo ihany koa aza na machine reo aza handeha Antananarivo renivohitra tsisy ataontsika hoe tsisy tsy vahaolana zany satria hitantsika lalana ratsy pont mila amboarina zay moa zareo fitondram-pandrakana amin'izao fotoana zao mitady excuse mba am'izay hino an'izany ve ny vahoaka malagasy efa tsy mihinanareo fa tsy mila anareo tsony ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao mila dégage miala doly ny firongony sy ny mafia reto amin'ny firenentsika satria mampamboatra firenena vola tsy hitapopoka ka zany ny iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny ka ty manko misy vidéo zay fampanantena zay nataon'izay aza dino hatrany tompolahy sy tompoko vavy miabonné na manao j'aime na manao commentaire afahantsika matsaratsara zavatra izay makasitraka mialoha tompolahy sy tompoko vavy ny judo ataontsika dia isy ihany koa bateau restaurant nanavatra ihany koa tsika satria aseho atsika n'izao tontolo zao hoe mikajy ny tontolo iainana isika de isy bus électrique ho avy alohan'ny 26 juin 12 mètres électrique tsy mampiasa solika tsony ny zone 2 ndray zany de misy ny espace public anisan'izany eto amin'ity toerana ity zany misy espace afahana mipetrapetraka afahana mandehandeha de aveo ny zone 3 misy an'ny palais du futur et de l'innovation izy io zany zavatra afahan'ny tanora ndray mianatra momba ny informatique zone 4 misy hôtel 5 étoiles ho atao eo misy quai zany misy toerana afahana mipetrapetraka misy restaurant misy zavatra maro
zone 6 io misy toerana akana sary eo amreo misy ohatrany escalier reo eo zany misy toerana ohatrany escalier be dia be io afahanareo makasaina mandinika ny hoavy zone 7 espace populaire iny le teneniko anareo le ery amy farany ery eny zany hitanareo le mpivarotra katsaky reny ahafahany varotra an'le jus de coco reny zany hoe natao an'ny olona rehetrarehetra fa misy toerana ahafahana manao pique-pong ahafahana manao jeu maro samihafa de tena hoe hoan'ny olona rehetrarehetra 7 hectares ny toerana eo ny espace botanique io amy zone 9 io ery amle misy baobab ametrahantsika jardin tsara ary ametrahantsika ihany koa hoe inavy ny reo hazo zava-maniry zay hita eto Madagasikara. Zone 10 de io le parc d'exposition sy zone commerciale fa alohan'ny andraisantsika ny sadeka de efa vita le io parc d'exposition io. Zone 11 misy ny resaka fitsangatsanganana any amy zone 11 de toerana io gratuit amaimaimpona daholo ny amin'io satria parc ho an'ny ankizy. Misy ny fanofana bicyclette ihany koa zay atao amity. Misy ihany koa ny toerana fanaovana fanatanjahantena, misy bus électrique daholo no andeha amity toerana zay apetratsika ty. Ary nalalatsika ihany koa ny lalana zany de misy toerana ohatrany io hitanareo io zany toerana andehanan'ny bus sy ny moto fotsiny. Rehefa mandalo amity toerana ty tsika de mba tiako nareo malagasy tsika mantsy atao tsaitsika hoe mahantra tsy afaka hivoatra tsony tafakaletika lala ka zay mandrosoka zay mitrakaka ary zay fiera fa malagasy ka fiera fa manana fo manana vinaka.